Miarabana amin'ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'itya mbola matanjaka hatrany ny avaratra aza ho an'ny ilany atsinan'ny Madagasikara iny mitondra ny orana sy ny heriandro ho an'ny avoatany ary koa ny morontsiraka atsinanany anosy ary atao anatin'ny telo andro ho avy dia mbola hitantaratra hatrany izay tanjaka ny avaratra aza izay fa manomboka ny sabotsy kosa indray no tombanana ny alefy heritsikelikely indray izany ka manoloana izany indrindra dia tombanana hiakatra ny maripana raha ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinan'ny Madagasikara iny any amin'ny sabotsy ihany mety tsy tena misongadina izay fiakaran'izay fa ny roa andro ho avy kosa ho an'ny rapitsy sy ny zoma zany dia mbola mijanona ho mangatsika hatrany aloha ny andro amin'ny akapobeny raha ny toetry ny androntsika roa ny rapitsy vao maraina dia mbola isy hatrany ny orana tanivodraona ho an'ny faritra Sava sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa ary koa ny faritra Nalanjorofo nihitatra hatrany amin'ny faritra Vatovavy izany manerika ny andro ho an'ny faritra Laotramangoro sy ny ilany atsinanany faritra Analamanga Vakinakaratra sy any amin'ny faritra Amoronmania ny ambiny kosa indray dia tombanana ho maina aloha ny andro amin'ny akapobeny ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mbola mitohy hatrany izay oran'izay ny faritra Vatovavy atsinanana Analanjorofo sy Ambatsoa ary ny any amin'ny faritra Savary mbola hitohy ihany koa ny heriandro ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny any amin'ny faritra Laotramangoro ny ilany rehefa ninosy kosa indray dia maina hatrany ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety tafidina hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny ilany atsinanany anosy ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara dia mahery ny 30 degré celsius avokoa ny maripana ambony indrindra andrasana any amin'ny tapany andrefany Madagasikara iny ny zoma dia mbola misy hatrany orana ho an'ny faritra Sava Ambatsoa Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana amin'ny tapakandro ariva ny tena isongadina kokoa izay rotsakorana izay mandraondraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany faritra Analamanga Vakinakaratra sy Amoronmania ary koa ny faritra Laotramangoro sy ny ilany atsinanany faritra Sofia izay mety hoarahina herika hatrany amin'ny takariva ny ambiny kosa indray dia maina aloha ny andro raha ny tombana hatrany ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay dia mbola manodidina 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny ilany atsinanana miakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara hitantsika any amin'ny faritra Sofia ho an'ny toetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia mbola hitantaratra hatrany ny orana ho an'ny faritra Sava Ambatsoa Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana miendrika tandrivon-drano izay ho an'ny tendrony atsimo atsinanany Madagasikara sy ny any amin'ny tany faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Bongolava iny ny ambiny kosa indray dia maina aloha ny andro raha ny vinavina ny maripana andrasana amin'izay andro ny sabotsy izay mety ho tafiakatra 13 degré celsius ny maripana raha ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka Madagasikara kosa indray dia 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana moa dia mbola mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany dia izay indray ny mety eo tamin'ity an'ity ary rapitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.